fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky enoka sy ireo anjerinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay. Dia tonga eo amin'ny fotoana izay ahafahanao mijery ny toeny ity fandaharana ity isika amin'ny ity ora ity noho izany dia miarabanao izahay ary maniry ihany koa ny afantaranao mandrakariva ireo famarinana rehetra izay atongavantsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Frera Belatrany no manazava eto amin'ny fahitalavitra jerinao ary ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay no tompona andraikitra amin'izao fandaharana izao. Irinay ianao hanana faharetana mandritra ny fotoana hanatanterahanay an'ity fandaharana ity ary irinay ihany koa ny anaranao tsy tapaka n'ity fahitalavitra ity indrindra amin'ny fotoana hanatanterahanay an'izao fandaharana izao izay isaky ny zoma sy ny sabotsy ary ny alahady maraina. Raha misy namana na fianakaviana na olona fantatra na mpiara-miasa tokony hijery sy ampafantarina an'izao zava-miafina izao dia azonao atao ny mampafantatra anazy mba samy mahita isika rehetra satria zava-dehibe tena ilaitsika ny fahafantarana an'izao zava-miafina izao. Amin'ny Apokalipsy toko 12:10 dia misy teny voasoratra hoe aza siny atomboka se ny teny faminaniana amin'ity boky ity fa efa antombotra ny andro. Amin'ny dikateny sasany dia izao no voasoratra hoe aza afenina intsony ny zava-miafina rehetra voaresaka atao amin'ity boky ity fa kely sisa fotoana voatondro hatanterahanareo. Tamin'ny taona 1990 no nampisehoana anjaona anareo zavatra rehetra hitranga eto ambonin'ny tany tamin'izany dia nambary izy hoe aza afenina intsony ireo zavatra nasehoanao reo dikaloe aza sina tomokase dia hoe aza afenina intsony fa efa kely sisa ny fotoana voatondro hatanterahany. Amin'izao tsika efa miaina amin'ny tena hoe vaninandro farany ary efa kely dia kely sisa ny vanim-potoana mbola isy eto ambonin'ny tany zany hoe efa kely sisa zany ny fotoana atongavan'ny mpamonjy efa tena akaiky dia akaiky raha ny voalaza ny faminaniana ka izany zava-miafina atao boky Apokalipsy izay tsy asaina afenina izany dia tokony ho fantatritsika rehetra indrindraindrindra isika izay mitady ny fiainana mandrakizay ary izany no antony mahatonga anay miezaka manazava an'izao zava-miafina izao. Amin'ny Apokalipsy toko 12:9 dia misy teny voasoratra hoe ny avo indrindra izay nametraka ny fanahany tao ampaminany mpanompony dia naniraka ny anjeliny mba aneo amin'ireo mpanompony ireo zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Tsaroa fa ny avo indrindra mihitsiny no nisahirana naniraka ny anjeliny ary nilay anjely ihany koa dia nisahirana nakany amin'ny jaona mba aneo an'ireo zava-miafina ireo amin'izay rehetra manompo azy. Raha anisany manompo azy ianao anisany mandany andro amin'ny fivavahana aminy ianao anisany tady ny fiainana mandrakizay sy ny tady ny famarinana ianao dia ilay namorona an'izao tontolo izao no naniraka ny anjeliny ampiseho amintsika ny zava-miafina sy ny zavatra nitranga eto ambonin'ny tany. Dia voalaza indray eo amin'ny 17 toy an'ilay 19 teo Apokalipsy toko 12:17 hoe indro avy fainganao sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana amin'ity boky ity. Sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana amin'ity boky ity rehefa tonga ny mpamonjy. Fa manenina moa
no azo fahasambarana manokana izay mitandrina ny teny faminaniana ato amin'ity boky ity rehefa tonga ny mpamonjy. Zay ny fanontaniana mipetraka ny valiny de izao ato amin'ny boky apokalipsia no manazava sy nanoratana ny zavatra hitranga nataon'ilay dragona izay namitaka an'izao tontolo izao sy ny fivavahana izay natsangany amin'ny tany an'izao tontolo izao ary ny anarany bibidia izay nasainy ny vavahan'izao tontolo izao ato amin'ny boky apokalipsia ny mampafantatra an'izany. Ka ny olona izay mahafantatra an'izany anarany bibidia izany sy mahafantatra n'ilay fivavahana izay namitahan'ilay dragona an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ilay bibidia, ny olona izay mahafantatra an'izany dia afaka hitandrina. Dia efa nampafantarina antsika teto fa ireo anarana tafiditra ao anaty baiboly ireo izay tsy misy ifandraisany amin'ny anaran'ny mpamorona sady tsy misy ifandraisany amin'ny anaran'ny zanak'ondry no anaran'ny bibidia, satria efa nataontsika niaraka teto ny fanosana fa manome 666 ny taremarika fonosiny ny litera nanoratany Constantin ny anarana hoe Jesus Christus Filii Dei, izay anaratsampy nampivavahan'ny romanina an'izao tontolo izao avy amin'izay anarana hoe Jesus Christus Filii Dei izay no ny avin'ny dikateny frantsay hoe Jésus Christ Fils de Dieu ry avana ao atokantranao. Ato amin'ny apokalipsy toko 2 eto amin'ny andininy 7 dia misy an'izao teny fampitandremana izao ho an'izay rehetra manazava ny boky apokalipsia dia enoi tsara fa fampitandremana ho antsika izay mampianatra ny boky apokalipsia ity nambara ity. Izao dia manambara amin'izay rehetra mandreny teny faminaniana amin'ity boky ity, raha misy manampy ireo ny avo indrindra anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy, ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ity boky faminaniana ity dia hoesoriny avo indrindra ny anjariny amin'ny hazonaina sy ny anjariny amin'ny tanàna masina dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. Manambara ny mpamonjy ho an'izay rehetra mamaky sy mandre ary manazava ny bokin'ny apokalipsia fa raha misy manampy, raha misy mpanazava apokalipsia zany ka diso ny fanazavana, ohatra hoe misy zavatra miampy amin'ny fanazavana na misy zavatra miala, misy zavatra tsy voazava tsara, dia ny mpamorona anampy ny loza ho anazy arak'izay voasoratra ato amin'ity boky ity, satria boky milaza loza ny boky apokalipsia, boky milaza ireo loza rehetra netiny devoly teto ambonin'ny tany. Dia raha misy mpitondra fivavahana manazava ny boky apokalipsia nefa tsy mazava tsara, tsy arak'ilay tiany avo indrindra azavaina amin'ny olona no azavainy zavatra efa tsy mitombona, zavatra tsy marina, zavatra nampiana, zavatra tsy ampy dia raha misy mpitondra fivavahana manazava ny boky apokalipsia nefa zany ny zavatra hoentiny dia ho ampina ny loza anjarany, ary ankoatran'izay ihany koa hoesorina ny anjarany ao amin'ny tanàna masina sy ny anjarany ao amin'ny hazonaina. Mpitondra fivavahana marobe no efa hitako nanazava ny boky apokalipsia, fa rehefa nydiniako sy nohenoko ary nojereko tsara ny fanazavana izy ireny dia be da be ny nanampy, be da be ihany koa no tsy nanazava mazava tsara, satria ny antony dia izao: raha mbola io anarana Jesosy na io anarana diso io no mipetraka ao anatin'ny mpitondra fivavahana dia mazava ho azy fa fampianarana avy amin'io fanahy mamitaka io no ao anatin'ireny mpitondra fivavahana ireny, satria ny mpamonjy dia nilaza ao amin'ny Jaona toko 4:20 andeniny 9 manao hoe: fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany iray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsara anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko. Ny fanahy masina dia amin'ilay anaran'ny mpamonjy no andraisana anazy, ka raha mbola tsy anaran'ny mpamonjy no noraisin'ny mpitondra fivavahana, raha mbola tsy anaran'ny mpamonjy no tonon'ny mpitondra fivavahana dia misy fanahy ihany ao anatiny fa tsy fanahy ny zanak'ondry, satria ny fanahy ny zanak'ondry dia raisina
amin'ny alalan'ilay anarany zanak'ondry ka ny anarana izay tafiditra ao anatin'ny fivavahana ampiasain'izao tontolo izao sy tafiditra ao anatin'ny baiboly sy tafiditra ao anaty fiangonana dia tsy misy ifandraisany amin'ny anarana zanak'ondry zany anarana Jesosy na Jesoa na Jesosy izay anonana ho azy mety daholo na Jésus fa sampy ny vavahan' zao tontolo zao sy nampivavahan romanina zao tontolo zao izany anarana izany ka mazava ho azy raha diso sy tsy ampy ireny fampianarana mivoaka ho an'ny mpanazava boky apokalipsy ireny tsy fanaratsiny zany fa filazana ny zavatra marina sy ny fanamamitaka an'izao tontolo zao voalaza nefa fa raha misy olona mandreny faminaniana ato amin'ity boky ity ka manazava nefa zavatra tsy ampy na zavatra mihoatra no zavainy tsy arak'ilay voalaza ato satria famarinana ray ihany marina fa tsy misy marina be da be dia raha misy mpanazava boky apokalipsy zany ka mivilana ny zavatra lazainy dia zava-doza ho an'ireny mpampianatra sy mpanazava ny boky apokalipsy ireny ny fiainana ho aviny satria ho ampiana sy mampitomboana ny loza manjo azy dia zava-doza zany loza manjo an'ireny izany. Izay mahakasika an'iny fa andeha ho tohizantsika ny fanazavana momba ny zavatra noentin'ny franc-maçon sy ny Illuminati izay ny orina tamin'ny taona 1770 tamin'ny volana Mai ary nampahazo fahaleovan-tena ny firenena Amerikanina tamin'ny volana Jolay taona 1770 ihany. Ato amin'ny apokalipsy toko fa 17 manomboka amin'ny andininy fa 12 no misy fanambarana an'izany zavatra niseho sy nitranga izany araka ny voalaza teo hoe zavatra mitranga eto ambonin'ny tany ny voalaza ato amin'ny boky apokalipsy ka sambatra izay mahafantatra an'izany. Averiko vakina ny apokalipsy toko fa 17 dia eto amin'ny andininy fa 12 sy ny 13 ary ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy ireo dia maray saina ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay bibidia. Ireto mpanjaka folo ireto araka ny nazavaiko omaly dia ireo filoham-pirenena na ireo mpanjaka folo tany amin'ny firenena Europeana izay anisan'ny firenena no fehezin'ny fanjakana Romanina tamin'ny vanim-potoana nanjakan'ny Romanina sy nanjakan'izany fahefanam-papaly izany. Ireto tandroka folo ireto dia ny iray saina ka nanangana ny fikambanana miafina an'ny franc-maçon sy Illuminati izany fikambanana miafina izany dia any Amerika no foibeany ka rehefa nanangana an'izany zareo tamin'ny volana Mai taona 1770 dia ro volana tao aorianan'izay ny volana Jolay taona 1770 dia nahazo fahaleovan-tena ny firenena mikambana ary dia nitondra ny anarana hoe États-Unis d'Amérique mandrak'androany. Ary fantatritsika tsara fa ny fanjakana rehetra manodidina ny Eropa dia mivondrona sy mitambatra ao anatin'izany firenena mikambana izany satria ny voalaza ny faminaniana dia tsy maintsy tanteraka. Voalaza eo fa misy tandroka folo iray saina dia anome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Namena hery sy fahefana ilay bibidia zany hoe ny fanjakana Amerikanina izany ka ireto tandroka folo ireto na ny franc-maçon sy Illuminati izay efa nitsangana tamin'izany no nanome hery sy fahefana ny firenena mikambana. Efatra amin'izany no ny firenena mikambana no nasandratra sy napetraka ho firenendehibe eto ambonin'ny tany ary tsika rehetra dia samy mahafantatra fa ny firenena mikambana no firenena matanjaka sy firenena lehibe eran'izao tontolo zao. Fahefana sy hery nomen'ireo tandroka folo anazy izany toerana sy voninahitra misy azy izany. Ny firenena mikambana ihany koa dia manan-kery anara-maso an'izao tontolo zao amin'ny lafiny rehetrarehetra
manakery ampatanjaka na ampalemy firenena anankiray satria rehefa miteny ny firenena mikambana hoe tsy ara-dalàna io firenena raha io dia manaiky an'izay daholo ireo firenena rehetra izay mivondrona ao anatin'izany firenena mikambana any Eropa izany. Ka izany zavatra mitranga izany no fahatanterahan'ny faminaniana, izany hoe afaka manara-maso an'izao tontolo izao ny firenena mikambana, afaka mandidy sy manapaka an'izao tontolo izao ny firenena mikambana, afaka miditra antsehatra mandamina an'izao tontolo izao ny firenena mikambana, afaka manelanelana ny firenena iray izay misy olana na misy ady ny firenena mikambana, fahefana nomeny ireo tandroka folo anazy izany fahefana izany voalaza eo hoe mandray fahefana ho toam-panjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia ilay tandroka folo, izany hoe mandray fahefana miaraka amin'ilay firenena mikambana zany ilay tandroka folo. Ina moa ny hevitra ilay teny hoe iray ora? Raha amin'ny dikateny grika no amakitsika ny teny hoe iray ora dia miany horanina no voasoratra eo izay midika amin'ny teny malagasy hoe amin'ny ora mitovy na amin'ny fotoana mitovy. Izay ny dikany amin'ny teny malagasy fa eto amin'ny baiboly ampiasaitsika dia hoe ora iray. Ka ny franc-maçon izay niforona tany Amerika tamin'ny volana May taona 1770 sy ny firenena mikambana izay nahazo fahaleovantena tamin'ny volana Jolay taona 1770 no tondron'izany hoe niarana ndray fahefana tao anatin'ny fiam-potoana mitovy na ora mitovy, zay no heviny amin'ny teny grika. Dia niaraka nandray fahefana tamin'ny taona 1770 ary roa volana fotsiny ny elanelany niaraka nahazo fahefana ny firenena folo tany Eropa sy ny firenena Amerikana izay voatondro hoe bibidia raha ny tantara no jerena ry avana mijery an'ity fandaharana ity. Tapitra sahady ny ora eto am-pelantanana amin'ny herinandro indray miditra ao anatin'ny tena fanajavana lalina, satria ny franc-maçon sy illuminati izay efa nametraka ny projetany tao anatin'ny 200 taona lasa izay dia mbola misy mandraka androany ary saika efa tanteraka avokoa mizotra tsara ny fotodrafitrasan'ny franc-maçon sy illuminati izay fotodrafitrasa atongavana eo amin'ny nouvel ordre mondial na atongavana eo amin'ny lamina vaovao maneran-tany izay tena zava-doza ho an'ny taranaka faramandimby ny hitranga ao amin'izany lamina vaovao maneran-tany izany. Ka raha mahalinanao ny ahafantatra an'izany sy ahafantatra ny tantaram-pivavahana napetraka ny franc-maçon sy illuminati izay mipetraka mandrak'izao, raha mahalinanao zany dia arao ny fandaharana amin'ny zoma sy ny sabotsy ary ny alahady fa amin'izay indray no andrenesanao ny toyany. Raha misy amintsika mitady anay dia ity fandaharana ity foana loharahana fa mbola ho avy ny fotoana anaovana seminaire eto Antananarivo izay anasana ny olona rehetra fa ny azonay atao aloha dia ny mampita ny zava-miafina rehetra eto amin'ny fahitalavitra. Ny azontsika atao ihany koa dia ny mijery an'izany zava-miafina izany koa dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Ny zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjery-nidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9:30 minitra. Tompon'andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrankizay.